alahady faraiky ambin'ny folony volana may 5 riavana malala zay alahady natokany foibe FJKM ho alahady ny sampana lehilahy kristianina ato anatin'ity fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ity. Ibanjinantsika ny loha hevitra hoe mitaridalana ny fanahy masina. Alohan'ny rosotsika amin'ny fampompivavahana ndetsika iombona amin'ny firidomana ny fanevan'ny sampana lehilahy kristianina miara-mitsangana isika tompoko. Ampitombona ho amintsika rehetra nery avako malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy tompontsika ilay lehilahy maherin'Andriamanitra ny rahy ny tondra famonjena teto anivon'ity zao tontolo zao ity. Ny salamo fahaenina amby 700 no imbonantsika ho vakina manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra. Aorian'izay ny hira 770 ny andininy voalohany no iraintsika rehefa vita ny famakitsika ny salamo fiderana. Miombontsika riavako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Alleluia, miderana Jehovah fanahy, hiderana Jehovah mambalamenako, ientanazan'Andriamanitra mambalamenako, azafatoy lehibe nanazanak'olombelona izay tsy mahavozy, miaraka fofonaika maverina amin'ny tany izy, ary izay indrindra no mahafona fosika zany. Amen. Vavaka isika riavako. Andriamanitra ray zanaka ry fanamasino, Andriamanitra ianao. Andriamanitry ny fahatsarana rehetra ianao. Andriamanitry ny fiandohana ianao. Andriamanitra mitaiza ianao ary manabe. Anisan'izany ny lehilahy kristianina izay tezainao, be azonao,
mba hideranao sy ankalazanao ary ndreto zay tompo zay mankalaza ty alady vaovao ty fampahirezanay itodianay aminao mangataka ny fitarian'ny fanamasina zay Jesosy ny lehilahy rehetra tompo ahatsiaro ny mahazava-dehibe mahandriamanitra anao hanaiky anao hanatona anao ary hobeazonao amin'izay fanabeazana tsara indrindra zay fanampianarinao amin'ny soratra masina anakoako eto amin'ity sahan'ny FJKM ity tompo ny fideranay lehilahy kristianina anao amin'ty alady vaovao ty raiso voninahitra ao zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay nongatana izany vavaka zany amen. Petraka isika riavako. Enoy amin'ny fanajana riavana malala ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika ary rehefa vita izany dia ny hira 240 ny andininy voalohany no iraitsika. Izao no ambaran'Andriamanitra hanambarany ny sitrapony amintsika lehilahy. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mandosira izany zavatra zany ka miezaha mitady fahamarinana toe-panahy araka an'Andriamanitra finoana fitiavana faharetana fahalemem-panahy amen. Miombontsika manao hoe sambatra ny maitsy lalana zay mandeha araka ny lalana Jehova sambatra zay mitango anteny voravolomeriny ka mitady aza ny volo rehetra amen. Ivavaka isika riavako iombona amin'ny fifonana noho ny tsy mety ataotsika hitodika amin'Andriamanitra bebe kokoa isika. Andriamanitra raina zay ny an-danitro hoavina nireny sitraponao masina zay manitsy anay mananatra anay ary ambadika zany fanotsiana sy fananarana ataonao zany tia hitanay ho tsara ianao kanefa zahay indraindray varina sy sondrina an'izao fiainana zao indreto zay tompo manatona anao ampanitretena miaiky ny tsy fahatanterahanay mamindrafo aminay tompo mamelany adisoinay rehetra ary mahatsiaro zahay fa tsy misy azonay atonina mihoatra noho ianao Andriamanitra eto anivon'ity zao tontolo zao ty satria ianao ihany ny tena madio fo ka mahay manadio anay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Aza jerena zahay tompo amin'ny ataonay andavanandro satria fantatray fa mandika ny didinao zahay ary matsiaro ny teninao zay hoe ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo tompo mifona zahay amin'ny adisoinay rehetra amin'ny tsy metinay rehetra amin'ny adalanay rehetra mamindrafo aminay jereo izahay be dehibe izahay lehilahy tompo betsaka no voasintony zao fiainana zao zary mivarilavo mandeha amin'ny tsy lalana ary mandeha amin'ny tsy fankatoavana anao ifonanay zany ary maniry zahay tompo ireny lehilahy maro ireny ene dia ho tafarina tompo dia hitodika aminao ary hiantoraka aminao
ianao ko handray azy amin'ny fifaliana tompo tahaka ilay zanakadala zay efa nandeha teny rehetra teny dia nisy fotoana nitodiany taminao ary nitsenainao niraisinao tamin'ny fomba manetriketriky izany ko mba fanerinay tompo zahay zay pania zahay manao izay mampalahelo anao tompo te hitodika bebe kokoa aminao zahay raiso re zay tompo ala volavolao ho isan'ny zanaka malalanao amin'ny anaranao Jesoa ilay nandresy ny fahafatesana ilay nitsangana tamin'ny maty ilay Andriamanitra velona nyteny hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao aiza ny fandresenao no anaterana izany vavaka izany misaotra tompo amen. Ny ratsika manaraka riavako 3:7 ny andininy voalohany. Satria ny fona teo anatrehan'Andriamanitra isika riavako malala ary ilay Andriamantsika Andriamanitra be fitiavana te hanome anao izany famelan-keloko izany mitsangana handray ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo ho antsika riavako malala. Aorian'izany isika dia iombona amin'ny hira fanampiny fa 1:30 ny andininy voalohany. Zao no ambaran'ny soratra masina riavana. Indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra an' Jehova, hitahy ianao avy an'ny zonany Jehova, ary ho faly mahita ny fahasoavan'i Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Iny ahita ny zafinao ane ianao ary fiadanana ane ho an'ny Israely. Amen. Miombontsika rehetra manao hoe Sambatra Jehovah si wasala mfautani asambatra Jehovah arachimishika mfanaini. Amen. Riavako malala dia antsika iombona amin'ny fanambarana ny fahaveloman'ny finoantsika ampahabe maso eto anatrehan'Andriamanitra dia ny fanekempinoana apostolika iombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao manao hoe mino manandroaka Jesosy manao lanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy nambatonantsika izay tontolona tamin'ny fanahy masina nateraka manakifetsiny mitsara manapakotolato nongona tamin'ny azo-fijaliana mahatangalevina nidonina tamin'ny fiainasisita itsatrangapamaty amin'ny fahafatelo niakatra ao amin'ny lanitra mipetraka mamanana mandratatsoro ary aniviny tsara rehefa sy ny maty mino fanahy masinao fiangonana masina manerana zao tontolo zao ny fiangonana masina mifamelan-keloka fitsangana tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Petraha isika riavako. Mananitra ny fiarabanantsika rehetra riavako malala ary izao tsika dia iroso amin'ny rakitra tsika rehefa vita ny rakitra tsika
dia ny hira 2:25 ny 15 no anolorantsika azy rehefa avy ao. Ndao arytsika iroseo amin'ny fanatitra ry avako. Feonkira zany no anatazantsika izany rakitra antsika izany. Mba jereo ry avako le rakitra antsika, mba le tsaratsara matevitevina tsara no atao. Anoanantsika ny asan'ny foibe, anoanantsika ny asan'ny fiangonantsika. Mitsangantsika nolotra ny fanatitra amin'ny ratsika manaraka. Petraka isika tompoko. Hiditra eo amin'ny tontolo ny tenin'Andriamanitra antsika ry avako malala. Ka isantarantsika an'izany dia ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ary rehefa vita ny an'ny ankizy sy ny tanora dia iraintsika ny hira fahaenina amby 120 andininy voalohany dia ifandimby hiakatra eto ny hivavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra amintsika rehefa avy ao. Mandrosoa arytsika tompoko. Ny fiadanan'i Kristy ane ho amin'ny ankizy sy ny tanora, indrindra ho an'ny zatovolahy kristianina. Amen. Ivavaka sika. Tompo, tonga ny fotoana hitenenanao aminay, mitenena araka ny fombanao, fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo, Andriamanitra velona nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny soratra masina andraisantsika ny fampianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora amin'izao alahadiny sampana lehilahy kristiany FJKM izao, dia arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany ny andinin'ny 9. Asan'ny Apôstôly toko voalohany andinin'ny 9, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: fa hahazo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Amen. Fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Amen. Miantefa indrindra tamin'ny mpianatry Jesoa
tamin'ny apôstôly ary ho an'ny fiangonana kristianina ary ho antsika rehetra zany teny Jesosy zany. Tantarain'ny Lioka rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa dia niakatra ho any an-danitra ary talohan'izay dia nanome izany teny izany izy ho fiainana ho an'ny mpianatra. Izany hoe izay rehetra mitondra ny anaran'i Kristy dia vavolombelon'i Jesosy Kristy, vavolombelon'ny anarana izay entiny. Misy tantara malaza rakizy teto amin'izao tontolo izao. Tantaran'ilay mpanjakan'ny Makedonia atao hoe Alexandre le Grand, na hoe Alexandre lehibe, na tsoina koa hoe Alexandre III. Io mpanjaka io dia iray amin'ireo olo malaza indrindra tamin'ny vanim-potoanany, tamin'ny antikité, tany amin'ny taonjato faefatra talohan'i Jesosy Kristy. Tena mpiady mahery io, ary vao 20 taona monja io dia efa nosorana ho mpanjaka. Indray andro raha nanao fitsidiana ny miaramila sy ireo tobi-tafika izay azy sy ireo andian-tafika marobe ity mpanjakany Makedonia atao hoe Alexandre le Grand ity, niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy, dia nahatsikaritra miaramila kely hafahafa satria tokanosa sady sary tahotra ity miaramila kely ity. Ary teo anatrehan'izany dia nampanatsony ny mpanjaka izy ka nijoro teo anatrehan'ny mpanjaka ary nanontanian'ny mpanjaka, iza ny anarany se? Menamenatra ilay tovolahy, naverin'ny mpanjaka fanindrony hoe iza no anarany se? Hoy ilay tovolahy miaramila hoe Alexandre tompoko. Dia hoy ny mpanjaka, zany ve ny tena anarany se? Eny tompoko, Alexandre. Dia nian'ilay mpanjaka tsara ilay tovolahy, dia hoy ilay mpanjaka atao hoe Alexandre le Grand, na ise miova anarana na ise miova toetra. Inona moa no tianambara amin'izany? Tsy mendrika ny atao hoe Alexandre zany olona kanosy zany, satria Alexandre lehibe mpiady mahery io anoloana io, ka na miova anarana na miova toetra, zany hoe tsy mitondra tena tahaka ny kanosy raha izany no anarana, fa mitondra tena toy ny mpiady mahery. Dia toy izany koa isika kristianina, isika ankizy tanora kristianina, mpanaradian'i Kristy isika, mpanaradian'i Jesosy Kristy isika, tsy ho kristianina kanosy, tsy ho lehilahy kanosy, tsy ho tovolahy kanosy no anefen'ny Kristy antsika, fa mba ho lehilahy mahery. Efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary efa nampananteny izy hanome antsika ny fanahy masina, lay tompo sady mpanome aina. Ka raha manana ny fanahy masina isika dia tena ho miaramila tsara ny Kristy ary dia miorina tsara, tsy miova amin'izany maha-kristianina izany satria lehilahy mahery. Ary tsy hoe isika ankizy tanora zatovolahy kristianina ihany, fa ho an'ny lehilahy kristianina rehetra kosa ny ankohonana, mba ho mendrika izany anarana hoe kristianina izany isika, mba ho vonona sy atrika izany fiainana amin'ny maha-kristianina, satria Jesosy Kristy no tompontsika sy Andriamantsika. Mijorory lehilahy kristianina, mijorory zatovolahy kristianina mba ho an'ny Kristy marina. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavaka sika ry havana,
ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao, misaotranao izahay fa tonga amin'ny fotoana mamy indrindra dia ny famakina ny soratra masina sy ny fiainona ny afatra avy aminao izay hoetiny mpanomponao. Ny teninao no ranonaina soa, mahalona ka ny fo. Ny fananao masina, lay mpanolo-tsaina, mpanalalana, mpitaridalana anay amin'ny amakinay ny teny sy iainonay ny afatra izay hoetiny mpanomponao. Faniliny tongotray sy fanazavany lalanay ny teninao, ary ataponay no iraketanay ny teninao mba tsy hanotanay aminao. Koa dia ny fananao masina tompo, hitaridalana anay mandrakariva amin'ny asa izay ataonay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay amakina ny soratra masina isika zavako. Izany dia hitantsika amin'ny Zakaria 4:1 ka hatramin'ny 7. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary noverina ilay anjely resaka tamiko ka namoa atony ny olona foazo amin'ny tory, dia hoy izy tamiko, inona no hitanao? Ary hoy izao, hitako fa indro misy fanaovan-jiro tena volamena, ary ny fileran-diloilony dia eo atapony, ary ny lelan'ny fanaovan-jiro ny fito kosa dia eo aminy, ary misy fantsona 7 avy amin'ny isan'ny lelan'ny fanaovan-jiro izay eo atapony. Ary misy hazo oliva 2 eo anilany, ny anankiray eo ankavanan'ny fitoeran-diloilo, ary ny anankiray eo ankaviany. Dia niteny tamin'ilay anjely resaka tamiko aho nanao hoe: inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely resaka tamiko ka namaly ka nanao tamiko hoe: tsy fantatrao va ireo? Fa hoy izao, tsia tompoko. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe: izao no tenin'i Jehovah amin'ny Zerobabely, tsy amikery na mifantanjahana fa mifanahaka ho Jehovah tompony maro. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe, ho tonga tany lemaka eo anoloan'ny Zerobabela ianao, ary ho entina mivoaka ny vato atao tendrona, sady isy fiantsoana hoe fahasoavana, fahasoavana ny eo aminy. Amen. Mbola hotizantsika ny famakina ny teny sotra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny Marka 7:12 dia resina ny andininy 7 ary faranana amin'ny andininy 12. Rehefa izany dia io-vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa mitandremy ianareo fahatolotra amin'ny sinedrona sy okapoana eo amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza minara teo izay olazainareo, fa izay teny omena anareo amin'izany oro izany no olazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa mifanamasina. Mbola eto mivaky ny teny. Amen. Dia mbola hotoizana sy ho faranana ny famakina ny soratra masina. Petera 1:1 andininy 10 ka hatramin'ny 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'izany famonjena izany dia notodiavin'ny mpaminany sy nokatsahan'ny fatratra dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokatsahany izay andro na izay toetry ny andro notondry ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'izao fa tsy ho azy, fa ho anareo no nanompoany ny amin'izany zavatra izany, izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ireo nitory ny filazantsara taminareo amin'ny fanahy masina izay nirahina avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia tiany ny anjely hodinina. Amen. Ray masino manamasinana eo fambarinana
ny teninao famarinana amen. ndao iara-ntsangana antsika ry avako malala itsena ny afatry ny tompo izay ampimbainy ny mpanompony dia ny filoha-mpanampiny ny sampana lehilahy kristianina foibe andriamatoa rabena ny rasana hirilanto soa miara-mitsangana isika tokoko ny iratsika 7 am'zato ny andininy voalohany. petraka ny fiangonana ry havana malala amin'izao alahady ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny sahany efijakaima izao dia ny marka 17 andininy fahasifika hatramin'ny 9 no akatsika vatsim-pana amin'izao alahady izao. Ry havana tena nanaitra ny mpianatra Jesosy Kristy no nilazany Jesosy Kristy fa horavany depoly ka natonga azy ireo hametra-panontaniana ny amin'ny sitrangany zany zavatra zany. Hitantsika zany ao amin'ny marka 17 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Valy teny momba izany indrindra no natonga ny Jesosy Kristy hampionina ny mpianatra ny amin'izay zavatra hitranga ao aorianan'izany faharavan'ny tempoly izany. Notarihan'i Jesosy Kristy ny sain'ny mpianatra mba tsy hifantoka loatra ny amin'ny rafitry ny tempoly satria nanjary takona tao anatin'izany hatsara ny tempoly sy ny firafitry ny tempoly zany Andriamanitra. Ka dia nampiomana azy ireo Jesosy Kristy mba hihevitra kokoa ny amin'izay zavatra hitranga ao aorianan'izany faharavan'ny tempoly izany. Ampany amin'izany valiteny nomeny Jesosy Kristy ny mpianatra izany ity marka 17 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 1 ity. Andeo mentsika ny loha hevitra hoe ny mpino tarihan'ny fanamasina dia mpandresy. Izay ny loha hevitra omentsika izao afatra izao. Ka ny fizarana voalohany dia manao hoe ny mpino tarihan'ny fanamasina dia mpandresy satria tsy mihemitra amin'ny finoana. Andininy 7 zany. Ny fizarana faharoa dia manao hoe ny mpino tarihan'ny fanamasina dia mpandresy satria afaka mijoro ho vavolombelona. Andininy 10 zany. Ary ny fizarana fahatelo dia ny hoe ny mpino tarihan'ny fanamasina dia mpandresy satria misy mpisolo vava. Andininy 12. Ny voalohany ary dia ny hoe ny mpino tarihan'ny fanamasina dia mpandresy satria tsy mihemitra amin'ny finoana. Andininy 7. Ho verenantsika vakina isany andininy 7 izany manao hoe fa mitandrema ianareo fa hatolotra amin'ny sinedriona sy ho kapohina ao amin'ny sinagoga ary hitsangana ao atrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no miamika anareo ho vavolombelona aminy. Izany hoe nampiomana ny mpianatra Jesosy Kristy fa andalo fanenjehana sy fankahalana izy ireo. Zay zany no nampiomana ny Jesosy Kristy, handalo fanenjehana sy fankahalana ny mpianatra. Inona ny antony? Ny antony dia satria
nino an' jesosy kristy ireto mpianatra ireto, nanaiky an' jesosy kristy ireto mpianatra ireto, nanaradia an' jesosy kristy ireto mpianatra eto. Ny jiosy anefa sy ny manam-pahefana tamin'izany dia tsy nanaiky mihitsy ny mahamesia an' jesosy kristy. Rehefa mamaky ny Jaona toko 10 isika, ny 2:7 ka hatramin'ny 5:20 dia nisy adevitra momba n'izany tao, niteraka adevitra zany. Ary ao amin'ny Jaona toko 10 ihany, ny 2:13 raha dia niteny mihitsy jesosy kristy hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Izany tenin' jesosy kristy izany dia nahatonga an' jesosy kristy mihitsy ho voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Etsy an-daniny ny fampianarana izay nataon'i jesosy kristy, ny toriteny izay nataon'i jesosy kristy, ny famatarana izay nataon'i jesosy kristy sy ny fahagagana dia nanohitohina ny fiarahamonina jiosy, nanohitohina ny lalam-pivavahana jiosy ary nanohitohina ny fahefan'ireo mpitondra fivavahana jiosy tamin'izay fotoana izany. Izany no nahatonga ny fanenjehana sy ny fankalana ho an'ireto mpianatra izay nanaiky sy nanaraka an' jesosy kristy izany. Tsy izany ihany fa amparan'i jesosy kristy eo amin'ny 5:7 koa fa hihamafy izany fanenjehana sy fankahalaina izany ary tongatra any amin'ny fiampangana sy fanamelohana amin'ny mpianatra. Zany le zavatra mitrangy eto, tongatra any amin'ny fiampangana sy ny fanamelohana amin'ny mpianatra, atolotra eo amin'ny sinedriona. Hitantsika eo amin'ny 2:7 zany, atolotra eo amin'ny sinagoga ho kapohana ary ho atolotra any amin'ny mpanapaka. Zany hoe ireo fahefana faratampony teo amin'ny fiarahamonina jiosy. Midika zany fa tena no tandindomindoza ny mpianatra satria mety afara hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy aza ny fanarahana an' jesosy kristy. Na eo ary zany fanenjehana sy fankalaina zany dia izao, tsy niemitra tamin'ny finoana akory ny mpianatra. Ny antony fampitandremana sy ny fampiomanan'i jesosy kristy eo amin'ny 2:7 zany dia ny atonga amin'ny mpianatra ho vonona hiatrika ireo karazam-panenjehany sy fanoherana ary fankalana, ka atonga ireo mpianatra ireo tsy hivadika amin'ny finoana na inona mitranga. Izany hoe efa nampahafantarany jesosy kristy azy mieloha ny zavatra nitranga mba hatonga azy ireo mpandresy, mba hatonga azy ireo tsy emitra ny finoana satria antoko ny famonjeny zany. Ry havana malala, inona raha ny lesona tolotra antsika tamin'izao fizarahana voalohany izao? Ny lesona tolotra antsika dia izao: mahereza ry lehilahy kristianina sy ny fiangonana manontolo. Ny fanarahantsika ny jesosy kristy sy ny finoantsika azy dia izao: mety hiteraka olana zany eo amin'ny fiainana andavanandro, na eo amin'ny asa fanompona amin'ny mahasampana lehilahy kristianina antsika, na amin'ny lafiny maro samihafa. Mila miazona ny finoana trany isika fa tsy miemotra, satria izay tarehan'ny fanahy masina dia tsy miemotra amin'ny finoana. Hitantsika zany ao amin'ny Hebreo toko 10 ka ny 7:30. Fa ny fizarana faharoa dia manao hoe: ny mpino tarihan'ny fanahy masina dia mpandresy satria afaka mijoro ho vavolombelona. Ny mpino tarihan'ny fanahy masina dia mpandresy satria afaka mijoro ho vavolombelona. Hitantsika zany eo amin'ny 2:10 manao hoe: ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Rehefa avy nampiomana ny mpianatra jesosy kristy fa isy karazana olana hiatraika eo amin'ny fiainan'izy ireo no ny fanarahana an' jesosy kristy, eo amin'ny 10 kosa dia ambaran' jesosy kristy fa tsy ho voasakana ny fitoriana ny filazantsara, tsy ho voasakana zany. Manambara zany fa misy fahefana ny tenin'Andriamanitra ary maharitra mandrakizay izany tenin'Andriamanitra zany. Hitantsika eo amin'ny Marka toko 7:20 zany
ka ny andininy faraiky amin'ny telopolo manao hoe ny lanitra sy ny tany ho levony fa nyteniko tsy mba ho levony. Ny fahefan'olombelona dia mety mandalo zany fahefan'olombelona zany, fa ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra kosa dia maharitra mandrakizay. Ny fahefan'olombelona dia mety ho voafetra ihany, fa ny fahefan'Andriamanitra kosa dia tsy azo hoferana mihitsy. Noho izany na inona mitranga dia tsy maintsy voatory ny filazantsara. Ny fanenjehana sy fanamelohana amin'ny mpianatra dia voamaika nampiely ny filazantsara manerana amin'ny firenena maro. Rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly toko 1:7 ka hatramin'ny 9 isika. Ireny mpianatra ireny dia tsy nivadika tamin'ny finoana na dia mafy aza ny fanenjehana, fa voamaika ny joro vavolombelona an' Jesosy Kristy ny amin'ny fahamarinan'ny filazantsara. Ny fanenjehana dia nahatonga ny mpianatra hijoro vavolombelona tamin'ny toerana rehetra izay nalehany dia nanjary ny joro vavolombelona izy ireo. Ny fijoroana vavolombelona nataon'ireny mpianatra ireny no nahatonga ny olona maro handray an'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainany. Rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly toko 1:12 ka ny 7 isika. Ny lalan-tsarotra izay milalovan'ny mpianatra dia voamaika nampiorona ny fonon'izy ireo ary nampahomby ny fitoriana ny filazantsara. Lasa fitaovana nampahomby ny fitoriana ny filazantsara ny sakatsakana rehetra sy ny olana no sedrain'ireo mpianatra ireo. Inona raha no afatra indray sy ny lesina omenantsika amin'izao fizarana faharoa izao? Izao indray ny afatra sy lesina omenantsika. Eo amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny asa fanompoana dia tsy maintsy misy ny fisedrana, tsy maintsy misy ny fitsapana tahaka ny nahazo ireo mpianatra Jesosy Kristy izany. Ny endrik'izany mety miovaova araka ny vanim-potoana iainana, saingy ilaina ny mijoro vavolombelona mandrakariva ny amin'ny famonjena izay nataony tompontsika dia Jesosy Kristy izany. Ka na eo aza ny fahefan'izao tontolo izao sy ny herin'izao tontolo izao voafehitra ihany ireny, fa ny tenin'Andriamanitra, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra kosa dia tsy voafehin'ny fahefan'olombelona na ny herin'ny olombelona. Ny fizarana fahatelo farany dia manao hoe ny mpio ny tarihan'ny fanamasina dia mpandresy satria misy mpisolo vava. Ny mpino tarihan'ny fanamasina dia mpandresy satria misy mpisolo vava. Hitantsika izany eo amin'ny 1:12 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo izay ho lazainareo, fa izay teny omenanareo amin'izany ora izany no ho lazainareo, fa tsy anareo no miteny fa ny fanamasina. Ho atolotra ny mpianatra, ho ampangaina ny mpianatra, ho tsaraina ny mpianatra amin'ireo amparatongam-pahefana nisy tamin'izany fotoan'izany noho ny finoany an' Jesosy Kristy. Mety tsy ho afabely izy ireo ny amin'ny fitsaran'ny tany ary mety ho voaheloka mihitsy aza. Mety ho manana ny marina kanefa mety ho voaheloka satria ny atody tsy miady amin'ny bato. Saingy izao eo ny fanamasina, ilay fanamasina manolo-tsaina, ilay fanamasina mitari-dalana, ilay fanamasina mpampahery, ary zay ny mpisolo vavy zay, izay ny mahampisolo vavy azy. Ny fanamasina no hiaro hisolo vavy. Ny mpianatra manoloana ny fitsaran'olombelona, ity tantara eto ity izany dia mampiariary ny fitsaran'olombelona, izay fitsarana feno kolikoly. Eto ange dia efa hita ny kolikoly, hitantsika izany tamin'ny tantara
namadiany jodasy am' jesosy kristy kolikoly ange rehefa nitsaraina ange jesosy kristy dia tsy nisy nahita ny ampangana azy fa vavolombelona mandainga avokoa no mijoro teo tany zany dia efa nisy kolikoly rehefa ho elohana ange jesosy kristy dia naleo barnabasy ilay jiolany nalefe fa jesosy kristy ilay manana ny fahamarinana kosa nomboana tamin'ny azo fijaliana zay lay fitsaran'olombelona feno kolikoly feno fankahalana iaran'izany ny mpianatra saingy zao nanome toko jesosy kristy mba tsy hatahotra satria ny fanamasina no mpisolo vava na iaran'ny fanenjehana na iaran'ny fiampangana sy ny fanamelohana ny fanamasina no ambaran'i jesosy kristy fa hisolo vava azy ireo manoloana zany rehetra zany ny asan'ny fanamasina eo amin'ny mpianatra dia midika ny fombany jesosy kristy mpianatra amin'ny asa manahirana azy noho izany azo antoka tsara ny fiarovan'i jesosy kristy noho ny asan'ny fanamasina izay mitaridalana ny mpianatra ny afatra omenantsika amin'izao fizarana fahatelo zao dia hoe mampahery atsika lehilahy atao misehatra ny FJKM farafahakeliny dia reto no andraikitra raisitsika amin'ny mahalehilahintsika ray mpianakaviantsika faharoa sampana lehilahy kristianina ao anatin'ny fiangonantsika ary ny fahatelo manana andraikitra eo anivo ny firenena isika mety arany zany zavatra maro zany isika noho izany jesosy kristy manome toky fa rehefa tena mino an' jesosy kristy isika dia ny fanamasina izay mpisolo vava no hitaro-dalana atsika hiaro atsika hampahery atsika amin'izany asako havana izany afatra telo nambara tamintsika amin'izao alahadiny sampana lehilahy kristianina manerana ny sahany FJKM zao ny afatra voalohany dia hoe ny mpino tarihan'ny fanamasina dia mpandresy satria tsy miemotra amin'ny finoana ny mpino tarihan'ny fanamasina dia mpandresy satria afaka mitsoro vavolombelona ary ny mpino tarihan'ny fanamasina dia mpandresy satria misy mpisolo vava ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen ivavaka isika ry Andriamanitra raina io faly misaotra sy midera ary mame voninahitra ny anaranao izay ankehitriny raha nampahafantarinao anay indray ny teninao fa mpino izay tarihan'ny fanainao masina dia mpandresy satria tsy miemotra amin'ny finoananao Jesosy Kristy fa mandroso hatrany amin'ny finoananao Jesosy Kristy mpandresy satria afaka mijoro vavolombelonao Kristy na amin'ny teny na amin'ny asa dia maneho hatrany izay fa mpanompo mahatoky anao Jesosy Kristy mpandresy izay satria manana mpisolo vava dia ny fanahy masina izay miara-dalana aminay ary monina ty anatinay isanandro indreto ary izay ankehitriny vonina tokoa no tsy emotra amin'ny finoana ho say hijoro vavolombelonao hatrany hatrany no ilay mpisolo vava ty anatinay kanefa izany fahavononanay izany tompo dia zava-poana ihany raha tsy ianao Jesosy Kristy no miaraka aminay ary ny fanainao masina izay efa miasa ty anatinay hitaridalana anay isanandro ka hahafahanay mandroso amin'ny famponanao hatrany hatrany fa avika izay ry tompo Andriamanitra io ho an'ny sampana lehilahy kristianina eto anivony ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara najoronao eto anivon'ny fiangonana izany sampana izany mba ho fanilo sy fahanazavana izao tontolo izao ary indrindrindrindra ihany koa hijoro mpanomponao mahatoky amin'izay rehetra atao sy tanterana ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatra ny ahalehibe ny fahafenonanao Kristy vavaka ihany koa izay nefa tompo ho amin'ireo lehilahy kristianina izay mbola tsy ao anatin'ny sampana lehilahy kristianina eny tsy ho an'ireo lehilahy tsy ao anatin'ny sampana lehilahy kristianina ihany fa ny lehilahy rehetra manerana izao tontolo izao mba hiasan'ny fanainao masina izy ireny ka hahatsiaro fa ny manompo anao Andriamanitra no zava-dehibe ka amin'ankinan'izy ireny ny fiainany ho eo am-pelatananao Jesosy Kristy ka ho lehilahy matahotra anao Andriamanitra amin'ny atao sy amin'ny asa
ary amin'ny teneny izy ireny ka zay rehetra ataony dia ho voninahitry ny anarinao ary raha mivavaka izany tompo dia ampiarahanay amin'ilay vavaka efa nampianarinao anay manao hoe sotra ny tompontsika ry avany malala amin'ny fandraisantsika njara rehetra izao kosa itsika hiditra amin'ny asa vavolombelona maromaro ireo zavatra tokony ataontsika fampitahana vaovao mba tonga atsika rehetra aharaka ry avako ny zava-misy amin'ity sampona lehilahy kristianina foibe ity ary ararotsika ny alahady tahaka izao zay alahadyntsika ka manasa ampitiavana atsika ny filohan'ny sampana lehilahy kristianina foibe hitondra ny zany fampitana samihafa zany amintsika raha ny fanentanana fanitsiana fanabiazana dia ny filoha rakoto Herso Benjamin Désiré mandray anao président mandrosoanao. Afatra ho an'ny sampana lehilahy kristianina miorina tsara aza miova ry lehilahy mahery. Korintianina voalohany toko 5:7-9 Pitsara toko 4:1-12 tapamby. Raha lahy matoky eo amin'ny Kristy ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika. Kolosianina toko 1:9. Isaorana ny Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika zay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Efisianina toko 1:9. Izany soratra masina izany no entinay misaotra sy midera ary manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fahatrarantsika fianakaviam-be ny sampana lehilahy kristianina FJKM izao alahady natokana nitranam-bavaka antsika izao. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka ny fionam-be 7-7, 7 Aogositra 2022 tao amin'ny synody aparitany Kristy fanantenantsika Tomasina Atsimo, synody aparitany faharoa 30 Vatomandry sy Zaikabe 7 ny sampana lehilahy kristianina FJKM zay natao tao amin'ny FJKM Zoara Vatomandry ny alakamisy 8 sy ny zoma 9 Aogositra 2022 izay nandiniana sy nanapahana ireo tetikasa sy tetibola ny sampana lehilahy kristianina amin'izao tao-piasana izao ary koa nanavozana ireo tompona andraikitra eo aneviny Foibe Selike ka indreto indray ireo tompona andraikitra vaovao eto aneviny Eselike. Tone raha miandra ny irina na itotso avitra mpitandrina. Filoha rakoto Herso Benjamin Désiré avy amin'ny FJKM faravoatra avaratra fitahina synody aparitany Iarivo Avaradrano laharana 7-10. Filoha mpanampy mpitandrina Rabenandrasana Erlantsoa mpitandrina FJKM Anoso synody aparitany Antananarivo Andrefana laharana 10. Mpitantsoratra Ramanatsalama Lovasoa Asina mpitandrina FJKM Ambomalaza Firaisana Kanana vaovao synody aparitany Antananarivo Atsinanana laharana 12. Pitahivola Razafy ny Arivo Dera Andria Miaja FJKM Ziona Tsiroa no Mandidy synody aparitany Tsiromandidy laharana 4-30. Ny mpitantsoratra mivola rakoto ny aina Tina Sodésiré FJKM Ambatolampy
atapy-tanàna synodapartany atsinanana karatra fahazavana larana fa 7 ny mpanolotsaina mpitandrina toto feno de isy Elia mpitandrina FJKM Betela Tanambao fahadimy synodapartany Tomasina vavahadiny filazantsara synodapartany larana fa 130 ny mpanolotsaina laika Ramady misaina Jean Denis FJKM Betela fiavozana Atanibary synodapartany Maevatsara larana fa 20 hoy ny soratra masina hoe koa mahiriza sy mahatanjaha aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Josoa toko voalohany 9:7. Amin'izao alahady natokana hitrotroana-mbavaka ny sampany lehilahy kristianina izao dia mba lehilahy kristianina mandala ny lamina napetraka Andriamanitra ny amin'ny fianakaviana ka mba ho lehilahy kristianina mpitarika ny ankonany hanompo an'Andriamanitra. Josoa toko 4:20. Lehilahy kristianina mahay andraikitra amin'ny fitezana sy fanolokolona ny ankonany. Lehilahy kristianina mandala ny fahamarinana sy makahala ny kolokolo satria fototra iorena ny firenena vanina ny fandalana ny fahamarinana fa hoy ny soratra masina hoe ny fahamarinana manandratra ny firenena. Obolana 4:4 ary mizaha eo amin'ny olona rehetra zay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly. Exodosy toko 19:1-20. Ho lehilahy kristianina tia tanindrazana ka mandray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy tanindrazana eo anatrehan'ny loza toa ny Mosesy, Josoa, Gideona, Davida. Lehilahy kristianina miady amin'ny fahasomban'ny tontolo iainana ka mboly ala sy hiady amin'ny doro-tanety sy ny famotehana ireo ala voajanahary. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanterahina ny 13 ka hatramin'ny 20 volana Aogositra 2022 ny sloda lehibe 20 FJKM amin'ny Fort Dauphin. Koa entanina isika rehetra hitondra mbavaka izany fotoan-dehibe izany mba hisehony ny voninahitr'Andriamanitra irery. Araka izany dia lay fanahy masina papahery no mpitaridalana antsika amin'ireo asa fijoroana vavolombelona tanterahina ireo eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, ary izy ihany koa no hanolo-tsaina antsika ho amin'ny fiavozana sy fiatsarana amin'ny atao sy ny asa fanompoana izay efa nekentsika teo anatrehan'ny Tompo. Eo anatrehan'ny fahatsarotan'ny fiainana ankehitriny izay misy fiatraikany eo anandavanandrom-piainan'ny tsirairay dia mampahery antsika lehilahy kristianina tsy lavolefony na ho kivy eo anatrehan'izany fa hijoro ho tena lehilahy maherin'i Jesosy Kristy amin'ny asa fanompoana sy ny andraikitra ary ny fanatanterahana ireo tetikasa tapaka teo anivon'ny komity foibe Eselike. Ho loha raha mbola maharitra ho fampandrosoana ny sampana ary ho fiatrehana ireo adidy sahan'ny lehilahy kristianina eo amin'ny fitandremana synodapartany ary foibe. Entanina isika lehilahy kristianina hitondra mbavaka hatrany ny asa sahan'ny foibe FJKM sy ny sampany lehilahy kristianina FJKM amin'ity taona 2022 ity, ary anefa ireo adidy sy androtsaka ny rakitra amin'izao alahadin'ny Eselike foibe izao ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Manao velomanareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Antananarivo 1:30 volana Marsa 2022 nitony raha miandra ny erinana itoatso avitra mpitandrina ny filo Rakoto Heresoa Benjamin Désiré. Isaorantsika ny filohantsika ry havana malala
izay nampita tamintsika tokoa ny afatra rehetra zay tokony mampitaina amintsika ary iainantsika any anivony ny synod-apartany ny fitandremana ny fiangonana ny sampana samihafa ary mahereza ry avako fa ny tompontsika dia Andriamanitra mahery. Madivadiva iroso amin'ny famaranana isika koa tahaka izao zany ny fandaminantsika dia ny hira fa 376 ny andininy voalohany no iraintsika eo am-pitsanganana orin'izay dia angataka ny namantsika ny filoham-panampy izay fa nitory ny tenin'Andriamanitra tamintsika teo no angatantsika hametraka ny tsodrano amintsika. Miara-mitsangana isika rehetra ry havako. raisoary ny tsodrano izay tonona somena amin'ny anaran'ny tompo ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho aiza ane ny voninahitra mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny alalan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.